miara-miasa amin'ny Piera fa izany no Eglizy. Izahay sy ny fanahy masina no vavolombelon'ny teny lazainay. Ny zanak'ondry izay voavony no mendrika handray ny fahefana sy ny haja. Tonga i Jesosy ary nandray ny mofo sy nanome azy ireo, ary toy izany koa ny hazan-drano. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Ombantsika menakavy eny ny Tompo, ho tanteraka tokoa anay izany. Dia faly mandrakariva ary mitsidika amin'ny tokantranontsika menakavy amin'ity alady voalohan'ny volana May 2024, alady fahatelo fahakalazana mpaka taona dia. Fa ety am-piandohana ihany koa dia marihana fa ity alady voalohan'ny volana May ity no ankalazantsika eto amin'ny diosèse-n'Antananarivo ny fetin'ny seminaire propédeutique eny Amboara, izay hitondrantsika ambavaka sy ombonana vavaka amin'ireo tanora miomana amin'ny lalana mahaprehitra. Ny lohahevitra ary arosin'ny fiangonana amintsika dia hoe miara-miasa amin'ny Piera fa izany no Eglizy. Ny vaky teny telo ary no manampy antsika andalina ny finoana miainga amin'ny lohahevitra arosin'ny fiangonana io, ka ny vaky teny voalohany ao amin'ny asan'ny apôstôly 5:7-20 tapany faharoa hatramin'ny faharoa amin'ny 30 milaza hoe izay sy ny fanahy masina no vavolombelon'ny teny lazainay. Taorian'ny tsanganan'i Jesosy velona tsy nitsahatra nampiely tamin'ny faritra maro ny fampianarany ireo apôstôly, fa tetsekilany dia niverina indray ny fanenjehana nataon'ireo lehibe misorona nandrara azy ireo hampiato izany fampianarana izany. Mazava nefa mivaly tenin'ny Piera sy ny apôstôly fa raha nihitory ny fahamarinan'Andriamanitra no andraranareo anay hoy izy, aleonay maty manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, toy izay velona hanatanteraka ny sitraponareo, hanika verimaina na ny fampijaliana na ny fandrahonana, fa nanohy hatrany ny fampianarany sy ny fitorinany evanjely ny apôstôly. Ny vaky teny masina faharoa ao amin'ny Apokalipsa Masindajoany 5:1-12 milaza hoe ny zanak'ondry izay voavono no mendrika handray ny fahefana sy ny haja. Rehefa nanehoan'i Jesosy ny tena ny Joany fa velona marina izy ary velona mandrakizay, dia ny zavaboary rehetra ihany koa, na ny any an-danitra na ny ety an-tany na ny any amin'ny fanambanin'ny rano Joany, no miara-miaiky fa velona marina tokoa Jesosy, ary izy azy rery ihany ny haja mamboninahitra mandrakizay. Dia i Jesosy tafatsangako velona ary no ambaran'ny Joany amin'ny 2:20 ka hatramin'ny 7:20, ilazany hoe tonga Jesosy nandray ny mofo sy ny hazan-drano ka nomeny ny mpianany. Miara-miasa amin'ny Piera no lohahevitra arosin'ny fiangonana. Rehefa vita ny sakafo dia ambaran'ny Joany fa nitodika manokana tamin'ny Piera Jesosy teo mason'ireo tsy mpianatra sisa ka nanontany azy. Eto dia tsy momba ny finoana intsony ny fanontaniana, fa momba ny fitiavana, satria efa tsapany Jesosy ny alalin'ny finoan'ny Piera, izay nilaza fa izy no Kristy zanak'Andriamanitra velona, raha nanontanany mpianany Jesosy ndray andro hoe ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona. Intelo Jesosy no nanontany ny Piera momba ny alalin'ny fitiavana ao am-pony, ary dia novalian'ny Piera hatrany fa tena tian'i Jesosy izy. Mateo aza ny alemena nananany no ny fiarovany ny ainy. Teo no hamafisin'i Jesosy nihiraka nakinina taminy, dia tsy ahiny ny tenany samy reritsony, fa ny ahiny ny andian'ondro nakinina taminy. Tsy asa irery anefa, fa iombona mandrakariva amin'ilay naniraka, ka io nilazany Jesosy eo am-pamaranana ny evanjely tamin'ny Piera hoe manaraha. Satria ny fiombonana tanteraka amin'i Jesosy no fototry ny fahombiazana ny asa fitorinany evanjely, ary ny fiombonana amin'ny Piera izay solotenan'i Jesosy hitamaso natsanga no filohan'ny apôstôly, dia manambara ny fiombonana amin'ny fiangonana. Dia io fiombonana io ary no antitra terina amin'izao alahady fahatelo izao, fiombonana amin'i Jesosy Kristy ilay tompony niraka, fiombonana amin'ny Piera izay dimbin'i Kristy hitamaso, izay dimbiasan'ny Papa Ray Masina
mifanohy eo anivon'ny fiangonana. Izay fanehoana fiombonana izay no antoka ahapahomby ny asa-pitoriana ny vaovao mahafaly ary fototry ny famonjena ho antsika vahoaka an'Andriamanitra. Koa miazahary akamamy izay fiombonana izay fa io no vavaka nataon'i Jesosy ihany koa mba ho iray isika rehetra ao aminy. Amen. Ombantsika mianakavy eny ny Tompo ho tanteraka tokoa ane izany. Dia hitsodrano sy hitsimbona antsika ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Hitantana amin'ny fiainantsika ane Kristy, isaorana ane Andriamanitra dia samy ho ten'Andriamanitra ary.